mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmiravatsika revako malala tratry ity talata fa 7 ny volana martsay ity ny mofinaina voalahatra hotsika anio dia ny boky Osiapa aminany pirikopa tamin'ny alahady moa izy io Osia toko fa 2:10 ka hatramin'ny fa 2:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tsy fantany fa izaho no nanome azy ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo ho Jehova, sady nataoko be ny volafotsiny sy ny volamenany izay laniny ho an'ny Bala. Koa dia alaiko indray ny variko amin'ny androny sy ny ranom-boaloboko amin'ny taonany, ary esoriko ny volon'ondriko sy ny rongoniko izay nomena sarony ny fitanjahana. Anankehitriny hasehoko eo mason'ireo lehilahy ny fahamenarany ka tsy hisy afaka azy amin'ny tanako, ary atsahatra ny fifaliany rehetra dia ny andro firavoravoany sy ny voalohambolany ary ny sabatany eny ny fitaopovavahany rehetra, ary ho fongoroko ny voalobony sy ny aviaviny izay nataony taniko avy amin'ireo lehilahiko ireto, ary ataoko tonga ala ireny ka hoan'ny bibidia, ary ho valiko izy noho ny andron'ireo Bala izay efa nandoroany didika azo manitra, sady niravahany kaviny sy ny firavany ka nanaraka ireo lehilahiny izy, fa izaho kosa no adinony ho Jehova. Koa indro izaho dia taona azy ka hitondra azy ho any anefitra, ary hanao teny malefaka mahafinaritra azy, ary hatrany dia omeko azy ny tanim-bolobony sy ny lohasaha-kora ho varavara-panantenana, ary any no hamaliny toy ny tamin'ny andro fahatanjorany, dia toy ny tamin'ny andro niakarany avy tany amin'ny tany Egipta, ary ramby amin'izany andro o Jehova dia ataonao hoe vadiko, fa tsy ataonao intsony hoe balako, fa esoriko amin'ny vavany ny anaran'ireo Bala ka tsy ho tsarovana amin'ny anaran'ny tsony ireo, ary ramby amin'izany andro zany izaho dia hanao fanekena ho azy amin'ny bibidia sy amin'ny voromanidina ary amin'ny biby mandady sy mikisaka amin'ny tany, ary ho tapatapahiko tsy hisy amin'ny tany tsony ny tsipika sy ny sabatra ary ny fiadiana, dia ataoko mandry fahizay izy. Ary ho fofoiko ho vadiko mandrakizay ianao, eno ho fofoiko ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny, ary amin'ny fitiavana sy ny indrafoy ianao, eno ho fofoiko ho vadiko amin'ny fahamarinana ianao, ka dia halalan'i Jehova. Ray masonao manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Afatra ary avako izay nampitolain'Andriamanitra any Osiapa aminany ity eto am-pelatanantsika ity. Afatra izay hitantsika amin'ny 1 amin'ny toko 1 hoe ny tenin'i Jehova izay tonga tamin'ny Osia zanak' Bery tamin'ny andro nanjakany Ozisy, Jôtamasiaza ary Ezekia mpanjakan'ny Joda, sy tamin'ny andron'ny Jeroboama zanak' Joasy mpanjakan'i Israely. Osiapa aminany no nampitondrain'ny tompo ity afatra ity, izay hitandrify na ny fanjakana atsimo na ny fanjakana avaratra, dia samy voaresaka Osia mpaminany avokoa amin'ity faminaniana ity. Ary dia eto dia teny mahery Andriamanitra, mananatra ary manazava amin'ny firenena nofidiana fa ho esoriny ireo fitahiana maro samihafa nataony nanomeny ny zanak'Israely, satria ny zanak'Israely dia nihevitra fa i Bala no nanome azy an'ireo, nefa Andriamanitra nanome an'ireo. Dia hoe Andriamanitra hoe ho Jehova esoriko aminareo ireo, satria heverinareo fa ny sampy notompoinareo Bala no nanome an'ireo anareo, fa rehefa tsapanareo fa tsy ny Bala nanome an'ireo anareo, dia hiverina amiko ianareo, ary dia hitaona anareo indray aho ho any anefitra raha no teny malefaka mahafinaritra. Ny 1:20 ka hatramin'ny 1:20 zany dia Andriamanitra miresaka manazava ny hoe ireo zavatra izay ireharehanareo heverinareo ho matso ny zanak'Israely zany io, ho avy amin'ny Andriamanitra tsy izy dia ho esoriko avokoa. Bala lay Andriamanitra tompon'ireo
zanak'Israely natakalony an'Andriamanitra ireo. Baala no nahafantarana azy tam'izany vanim-potoana ataontsika hoe tamin'iny faritra Palestina iny, tamin'ny faritra efatrany amin'ny andron'ny Kananita hatramin'ny andron'ny Asiriana dia Baala no nahafantarana azy. Fa aty aoriana dia fantatra amin'ny taty amin'ny tontolon'ny Grika izy de natao hoe Dionysos, mitovy ihany reo, niovanarana fotsiny izy. Dionysos nahafantaran'ny Romanina azy, nahafantaran'ny Grika azy, ary Bacchus kosa nahafantaran'ny Romanina azy. Ray ihany reo, Baala ihany reo. Baala izy any amin'ny testamenta taloha, Dionysos aty amin'ny andron'ny Grika, ary Bacchus kosa no nahafantarana azy aty amin'ny andron'ny fanjakana Romanina. Tsy niova mihitsy. Bacchus na i Dionysos na i Baala dia andriamanitry ny fahavokarana. Andriamanitra miresaka ny fambolena. Ary Andriamanitra zay aseho amin'ny alalan'ny fahavokarana de miafara amina fijangajangana ny faharitom-pitondratena mihitsy aza ny fanompoana any Baala. Baala na i Bacchus na Dionysos dia amin'ny mythologie grecque Dionysos tsika atao de mythologie romanina kosa dia Bacchus dia andriamanitra mpanjenjena, andriamanitra tsy tena manana hoe fonenana de manokana izy fa andriamanitra vagabond reo miteny frantsay, zany andriamanitra feno azy zao rehetra zao, hatrany Inde ianao dia mbola mandre ny anarany Baala na Bacchus na Dionysos. Ary ny fahamamona anankiray, ny fahamamona dia anankiray mampiavaka ny filalaovana moa zany. Satria aty amin'ny mythologie grecque sy ny mythologie aty romanina, eny amin'ny Astarta koa azy, amin'ny Baala kosa de zao andriamanitry ny voaloboka izy, ary ny fahavokaran'ny voaloboka izy. Ary raha aty amin'ny fanjakana aty amin'ny Romanina sy ny Grika dia tsy miova ho divay ny voaloboka raha tsy ndranom-boaloboka raha tsy eo Bacchus. Raha tsy eo Bacchus dia mijanona ho ranom-boaloboka ihany ranom-boaloboka. Fa rehefa eo Bacchus dia miova ho divay ny ranom-boaloboka. Zay no mahatonga ny Bacchus na Dionysos ho andriamanitry ny divay. Andriamanitry ny filalaovana ary endriky ny fanompoana azy mihitsy ny fisotroana divay. Io antony io no mahatonga ny église pagano-chrétienne tsy mifady divay. Mifady divay. Ny jiosy indray tsy tahak'izay loatra. Ny jiosy de efa nahafantatra fa tsy misy hoe andriamanitry ny divay loatra. Fa ny Grika sy ny Romanina dia nanana ny Bacchus na Dionysos ho andriamanitry ny divay, ka tsy miova divay mihitsy ny ranom-boaloboka raha tsy misy fomba atao amin'ny alalan'ny Bacchus. Noho zany dia ny fady ny divay avy hatrany ny kristianina tany amin'ny tany amin'ny pagano-chrétienne. Zay mahatonga amin'ny Paoly entitra mihitsy amin'ny divay. Entitra izy momba ny resaka divay ao amin'ny Koritianina, ao amin'ny Galatianina, ao amin'ny Efesianina, satria ireo rehetra ireo dia samy église pagano-chrétienne, zany hoe avany amin'ny nahafantatra ny hoe fanompoana ny Baala, fanompoana ny Bacchus na fanompoana ny Dionysos maromarina kokoa, satria Baala efa anarana efa aty amin'ny taonjato fito valo enina alohan'ny Kristy. Fa aty amin'ny andron'ny Grika sy ny Romanina dia fantatra hoe andriamanitry ny divay izy. Ka raha vao mahita divay zany ny pagano-chrétienne, zany hoe ny Koritianina, ny Galatianina, ny Efesianina, reo kristianina dia avy hatrany dia nieritreretiny hoe efa avy tany amin'ny sampy io, satria tsy niova divay io raha tsy efa nisy intervention na fitsofohan'lay ataontsika hoe Bacchus na Dionysos. Tsy de zay loatra aty amin'ny jiosy. Aty amin'ny jiosy dia tsy zay ny fandraisan'ny divay. Ny divay amin'ny jiosy de sakafo de
de sakafo tahaka ny sakafo rehetra zay mahatonga ny hoe tsy mitovy a ny fomba fijery ny testamenta taloha sy ny soratro paoly momba ny divay no itoeran'ny Bacchus sy Dionysos ao anatin'ny fiarahamonina io. Avy amin'io nazahoana ny teny frantsay hoe bacchanal, ny teny frantsay hoe bacchanal, avy amin'ny teny hoe Bacchus, de tabataba be, orakoraka, fety be miaro fahamamona, zay nitsony hoe bacchanal avy amin'ny teny hoe Bacchus, fiteny andavanandro. Ary ny anehoana moa zany a, ny anehoana ny sarin'ny Dionysos na i Bacchus na koa i Baal de matetika dia misy sarina aviavy. Zay mahatonga lay andininy io manao hoe esoriko aminareo a ny aviavinareo, ny aviavinareo a izay hofongoroko ny aviavinareo a, satria ny aviavy a de anankiray am'zay symbole na nahafantarana ny Baal na i Dionysos na i Bacchus. Ary dia amin'ny andininy fahafolo zay novakitsika teo moa de manao hoe tsy fantatrareo fa izany nanomenareo ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo. Zay nylaniana tamin'ny Baal. Reo rehetra reo tao amin'ny de noheveriny jiosy fa hatrany amin'ny kananita fa Baal ny manome azy satria Baal no Andriamanitra ny fahavokarana. Rehefa tonga ny fotoanan'ny ririnina de matory Baal, fa rehefa tonga kosa ny fotoanan'ny fahavaratra de mifo Baal, ary dia toy ny manondraka sy mampiteraka ny fahavokarana izy ary miafara amin'ny fijangatsangana. Zay mahatonga lay andininy manao hoe esoriko ny volonondriko sy ny rongoniko zay omena hasary ny fitanjahana. Ary zay mahatonga lay andininy ery ambany ery manao hoe hofongoriko ny voalobony sy ny aviaviny zay nataony hoe tankiko avy am'ireo lehilahiko ireo, zany hoe resaka fisangatsangana fotsiny. Ny tango zany de lay takalona lay fisangatsangana. Dia Andriamanitra zany hoe dia toy ny mitsara mihitsy a ny ilay Baal, lay Andriamanitra, tsy izy hoe eny ara ho tsaraiko ianareo de asehoy fa tsy mahavita na inona ny Andriamanitra reo ny Baal, fa hoe soroko aminareo daholo a ireo heverinareo avy amin'ny Baal reo fa avy amiko. Ny voaloboka de ho hitanareo fa tsy Baal ny manome azy fa izaho Jehova. Ny volamena sy ny volafotsy a izay avy any anaty tany dia zany manome azy, fa nefa atolotrareo ho an'ny Baal ao izy. Eto n'Andriamanitra de mitsara ilay sampy sy mitsara ilay finoany reto ho zanak'Israely reto ny Andriamanitra tsy izy. Ho fongoroko Andriamanitra ireo rehetra ireo satria tomponareo lay Andriamanitra tsy izy ary ny zavatra nomeko anareo de lazainareo fa avy aminy. Io le teny mandrakariva manao hoe ny voninahitro tsy azo omena ny hafa. Voninahitra tokony ho an'Andriamanitra satria Andriamanitra nanome ny fahavokarana, Andriamanitra nanome ny volamena sy ny volafotsy, Andriamanitra nanome ny bika tsara tarehy, Andriamanitra nanome ny tany zay rehetra eo aminy, nefa lazain'ny olombelona, lazain'ny mpanompo sampy fa Baal ny nanome azy. De Andriamanitra manao hoe ny voninahitro omenareo ny hafa. No zany dia ho esoriko aminareo izay heverinareo fa hoe Baal ny nanome azy. Ary dia eto zany Andriamanitra de mitsara ho tsika teo. Ary tsy vitany hoe mitsara fa tia amerina ny zanak'Israely ao amin'indray. Malahelo Andriamanitra eto manao hoe adonony aho, no adonony aho amin'ny andininy fa telo ambin'ny folo manao hoe za kosa no adonony fa lozany nanaraka ny lehilahiny. Baal mantsy any dia amin'ny ankapobeny de toy ny Andriamanitra lehilahy, ary ny zanak'Israely dia noarina amin'ny vehivavy. Dia ny zanak'Israely io toy ny mijangajanga manaraka lay Andriamanitra tsy izy Baal. Ary midika ny teny hoe Baal moa dia ery ambany ery mamaky ny baiboly de mety avodipe tsy mpanompo, fa ilay Baal raha ny tena izy koa dia vady no heviny. Baal vadiko no heviny,
de eto zany zanak'Israely raha miteny hoe bala de miteny hoe vady, tsy kisendrasendra koa Andriamanitra raha miteny hoe fofoiko vadiko ianareo satria lay bala de antsinona tsy akory fa vady no heviny. Dia zanak'Israely zay zanak'Andriamanitra firenena vidin'Andriamanitra zany a de manonona ny bala hoe balako, zany hoe toy ny vadiny zanak'Israely ra-panahy zany lay sampy, lay Dionysos na lay bala na lay Bacchus. Dia ny zavatra mitranga zany de zao tsy zakan'Andriamanitra zay, tsy zakan'Andriamanitra zay ary nisoron'Andriamanitra tamy zanak'Israely zay fitahiana rehetra zay nampanantenainy sy nefa nomeny ary tsy vitany hoe nesoriny fa hoentiny any anefitra indray. Mampatsiaro ny nitondran'Andriamanitra ny zanak'Israely nivoaka ny Egypta, hoentiny any anefitra indray hodioviny, noentiny any anefitra indray hatsiaro fa tsisy Andriamanitra fa tsisy. Zany hoe lay fanompony zanak'Israely eny bala de tahaka ny sariny hoe andevy tany Egypta indray izy ka dia hoy ny tompo anao hoe averina hatramin'ny voalohany indray zany ny finoanareo ka dia hoentiko any anefitra ianareo, tsy anana na inona na inona, andalo efitra vaovao indray nareo, andalo fizahan-toetra nareo satria no heverinareo fa ny zavatra zay eo aminareo de avy amin'ny sampy. Dia hoentiko any anefitra ianareo, zany hoe andalo fizahan-toetra ny zanak'Israely ary rehefa andalo fizahan-toetra izy, andalo hevitra izy dia atsiaro an'Andriamanitra indray. Zavako inona no hevim-panahy? Rehefa tsy mahatsiaro an'Andriamanitra ny mpino ka manadino an'Andriamanitra, miala amin'Andriamanitra, manompo ny zavatra zao tontolo zao de zao ampandalovin'Andriamanitra hevitra indray izy. Tsy zakan'Andriamanitra ny fialan'ny ny mpanompon'Andriamanitra amin'Andriamanitra ka anompony ny zavatra zay nomeny Andriamanitra azy na anompony Andriamanitra tsy izy tahaka ny bala izay filalaovana, voninahitra, ny zavatry ny tany, zany rehetra zany no atakaliny olona an'Andriamanitra. Ary zany raha nao topoin'ny olona an'Andriamanitra, noho i Andriamanitra. Hoy tsika tam'ray maka teto manao hoe ny atao hoe ny sampy dia izay topoin'ny olona no Andriamanitra, tsy hoe zay ivavahan'ny olona akory no Andriamanitra zay topoiny fa zay tian'ny olona mihoatra no Andriamanitra. Hoy tsika teo famaritana nomeny lay mpitory-tena anankiray antsoina hoe Yves Castano no hoe ndraindray ny olona kristianina fa tsy Andriamanitra ny tiany lavitra. Ma-kristianina izy raha mahatra hoe za kristianina saingy zao mbola tiako mbola tian'ny olona no Andriamanitra ndraindray ny vola, ny voninahitra, ny harena, ny zavatra zao tontolo zao tahak'izay mitranga amin'ny tantara ity. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra nefa zany. De inona nataon'Andriamanitra? Tezainy ary de esorin'Andriamanitra reny de hoentiny any anefitra indray atsiaro tena, hoentiny any anefitra atsiaro tena, tsy hoe mikapoka Andriamanitra fa mitaiza Andriamanitra, manitsy Andriamanitra, de anadio Andriamanitra ary zay ny dikan'ilay hoe efitra. Amin'izao fotoanany karemy zao de tsy tokony adontsika fa ny dikany hoe karemy de atserovana lay efapolo andro izay lalovan'i Jesosy tany anefitra. Ka ao anatin'izao karemy zao de tokony mahatsiaro tsika hoe move misy zavatra sao de misy zavatra tiako no Andriamanitra, sao de misy zavatra topoiko ivelan'Andriamanitra sanatria, sao de misy zavatra zay atakaliko an'Andriamanitra koa aza. Raha izay de zao mila mandalo hevitra isika, mila mandalo fandinitena, mila mamakivaky ny karemy ao amin'ny tompo, mamantatra hoe tompo inona ny zavatra zay mety ho atakaliko anao de ampio aho mba hiala am'zany fa ianao Andriamanitra ny tiako mihoatra ny zavatra rehetra. Ary rehefa ao am'zany hevitra izany izy dia hoy ny tompo hoe anao teny malefaka. Zany hoe lay hevitra, lay zavatsarotra mety ho lalovana na ho fitezana tian'Andriamanitra lalovantsika mba hahatonga antsika tsy hiankina amin'ny hafa fa hiankina amin'ny rery ihany de Andriamanitra ao anatin'ny fizahan-toetra eo de teny malefaka ary ho averin'Andriamanitra avokoa ny zavatra rehetra. Rehefa mibebaka ny olona ka mahatsiaro hoe
tompo ai zavatra rehetra zay teo amiko, ai zavatra rehetra zay eo amiko de nao ny loharanony reny. Rehefa mahatsiaro an'izay mpino de izaho miteny malefak'Andriamanitra ary mamerina ny famindram-pony dray manohitra noho lay tany aloha azy. Hoy izy manao hoe dia omeko azy indray ny tany mboaloboka, dia ny loha sahakora ho varavaram-panantenana, dia toy ny andro ny akarany avy tany Egipta, dia hanao fanekena vaovao aminy mihitsy aho. Ary am'izany andro zany izy de izao eny aza dia ho tapatapahiko tsy hisy amin'ny tany tsony tsy pikany, hanao fanekena vaovao amin'ny tsotsarovana intsony ny zavatsarotra nalovana ary hoe sorona tsy eo amin'ny vavany tsony ny hoe bala. Zany hoe lay Andriamanitra tsisy, ho diovin'Andriamanitra, ho fanekena vaovao zany. Ary hoy ny tompo manao hoe de zao zany a dia atao hoe vadiko ianao. Tsy atao tsony hoe bala fa atao hoe vady. Ho fofoky ho vadiko ianao. Zay ny tenin'ny tompo eo amin'ny 1:20. Ho fofoky ho vadiko amin'ny rariny sy ny hitsiny amin'ny fitiavana sy n'indrafo. Zany hoe tsy hibala tsony zany. No tompony ny zanak'Israely ho tahaky ny vadiny sanatria fa Andriamanitra no vadiny. Rehefa koa malala mandiniteny tsika am'izao kareny zao. Mametra-panontaniana, aiza ho aiza amin'ny finoana ny Kristy, aiza ho aiza amin'ny fanarahana an'Andriamanitra. Andriamanitra te hanao fanekena vaovao amintsika. Zay ny dikan'izao kareny zao. Ary zay ny dikany ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paska endrasantsika ny fitsanganan'ny tompo tamin'ny maty, dia ny toe-tsaina tian'ny tompo takaritsika de zao hoe navela nandalo hevitra vetivety sika. Handiny tena fa te hanao fanekena vaovao amintsika Andriamanitra. Te hanao fanekena vaovao. Te hanavao fanekena amintsika ao am' Jesosy izy. Te hamerina indray fiainam-baovao antsika izy. Zay ny dikany hoe fibebahana. Fotoanan'ny fandinitena, fotoanan'ny fibebahana ny kareny. Fotoanan'ny andinitenany amin'ny hoe tompo mby aiza ny fanarahako taminao. Mby aiza lay dinidinika ny fanaovako taminao ka nanekeko anao tompo sy mpamonjy. Aiza ho aiza mbola mitoetra am'izany ve aho. Rehefa koa malala engany am'izao fotoanan'ny kareny zao ao anatin'ny fandinitena isika. Fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mamindra fo sy fitiavana. Ary te hanome fanantenana vaovao, hanome fanekena vaovao, te hanapatapaka ny tebiteby ny zioga, te hanapatapaka ny tahotra, te hanapatapaka ny fahavalo, ny herin'ny ratsy rehetra. Io teneniny io manao ho tapatapahiko, tsisy amin'ny tany tsony tsy pia sy ny sabatra sy ny fiadina. Te hanao zava-baovao Andriamanitra. Fa move ao am'izany fanekena vaovao zany sika, move vonina handray an'izany sika, dia samy mandiniteny avako malala hanokatra ny fo hidiran'ny filazantsara, handraisana ny fanamasina, hanaovana fanekena vaovao sy fiavozana vaovao amin'ny tompo. Ivavatsika. Tompo misaotra anao zahay fa Andriamanitra velona ianao ary ny taonany mandrakariva hiverina aminao, fa afatesana ny fanaravirana anao, fantrana ny fanimpotsampy ary fikorotana mpiainana ny fialana amin'ny finoanao. De manafatra anay no tompo araky ny faminaniana zay nampitondrainao no sy ampaminany, ny iverinanay aminao. Ary ianao Andriamanitra te hanao zava-mahagaga, te hanao zava-baovao aminay. Sokafy ny fonay tompo. Ataovy mahita anao, azaveranao hanompo amin'ny fahazarany izahay. Fa tao mihatsiaro tena, tao mihovonina mandrakariva, hiavao amin'ny fiainana isan'andro. Sotra tompo ny toko menao anay fa Andriamanitra fitiavana ianao. Ary atoka mizaha toetra ianao, dia mizaha toetra anay hiverenanay amin'ny lalana tsara. Mizaha toetra hanome fitahiana sy fifaliana ao anay mihoatra lavitra noho izay teo aloha aza. Fa tao amin'izay tompo hiverina aminao, hifikitra aminao. Tamin'izao fotoana ny kareny zao mivavaka ho an'ny isan-tokantrano, mivavaka ho an'ny isam-batan'olona, mivavaka ho an'ny firenena, indrindra ho an'izao tontolo zao aza handiny tena, hamantatra ny fitiavanao, hamantatra ny tsy fahamendrehana ka hiverina
ao aminao andriamanitra izay famelan-keloka sy fiainana mitoery aminay Jesosy amen.